d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny 7 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary misaotra anao ny safidy mbola hitohy hiaino izao fandaharana izao. Iaraka hivavaka aloha isika. Misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitra eo no ny fitiavanao anay. Misaotra anao fa ianao no mitahiry anay ary ianao no miantso anay hoe ho anilanao mandrakariva. Koa dia very Tompo mitenena aminay ianao. Amin'ny anaranao no angatahana izany Jesosy. Amen. Ry havako, nahoana moa ianao no tsy manao risoriso? Nahoana ianao no safidy hoe za tsy hanao risoriso? Maro ny olona mbola misalasala. Maro ny olona mbola ao anatiny izany risoriso izany. Misy kosa ny olona nanapa-kevitra hoe za tsy hanao. Arabaina ianao. Inona ny antony? Ty misy fahamarinana lehibe izay tsara ho eritreretintsika foana. Noforonona ho an'Andriamanitra ianao. Andriamanitra no namorona anao ary noforonona ho azy ianao. Izay mpamorona no tompony manomboka aminy ny zavatra rehetra. Hitanao ny Genesis 1:1 tamin'ny voalohany Andriamanitra. Andriamanitra zany ny voalohany. Ny soratra masina izay nisoratan'ny fanahy masina no manoro antsika ny lalan'ny fiainana sy ny fiadanana. Ao amin'ny Romanina 5:9 dia misy fahamarinana toy izao: fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafiana n'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Fa tsy manaiky ny lalan'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany, ary izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Koa ao amin'ny soratra masina ary no ahitanao ny planin'Andriamanitra ho anao, izay namorona manana ny antony namoronany azy. Andriamanitra anie nieritreritra anao talohanao e. Mialohan'ny eritreretanao azy dia izy nieritreritra ny momba anao. Tsy tonga foana teto ambonin'ny tany akory ianao, fa manana fikasana ambony sy tsara ho anao ilay mpahary anao. Ary ao amin'i Jesosy Kristy zanany no iafena ny harena rehetra ho anao. Raha mifankahazo tsara aminy ianao dia ho fantatrao zany. Raha misy ohatra mpanao stylo, tsika zao manana karazana stylo be dia be ao stylo dia nataony karazany maro ny stylo, ary tsy mitovy ny fampiasana an'ireo stylo ireo. Ao ny fanoratana taratasy mihaja, tsy hoe maka feutre akory ianao dia iny feutre iny no anoratanao taratasy mihaja, tsia. Fa ny feutre dia fanoratana amin'ny baoritra fanaovana adresy.
fa taratasy soratana dia misy stylo tsara fine pointe fine zavatra tsara. Ao koa ny fandokoany zaza maternelle ny mpianatra fanaovana dessin nareo koa zay dia mbola misy sokajiny. Zany namoronan'ny mpanao stylo azy samy manana ny sokajiny tsirairay avy. Toy izany koa nefa ny tsika tsirairay avy tsy mitovy na ny ravikazo aza angege samy tsy misy mitovy da na ny fasika aza tsy mitovy. Spesiala daholo ny tsirairay. Ianao koa dia spesiala nanaovan'Andriamanitra anao. Tokana ianao manana planina tsara mahafinaritra indrindra ho anao ilay mpamorona. Nataony ho azy mantsy ianao hanome voninahitra azy amin'ny fiainanao manontolo. Isaorana ny anarany. Koa na mahantra ianao fiadanana ny fikasany ho anao. Fikasan'Andriamanitra ho anao dia fiadanana. Na sahirana azy ianao, na manana zanaka mpanan-karena mandova be azy ianao, Andriamanitra mahalala ny antony namoronany ianao. Izy manana ny antony ivelomanao. Fa anontanio azy ange amin'ny fanentetena hoe raha vonina ianao ankatoa hoe inona moa tompo ny antony noharianao ahy, hanomenao valiny izy. Ary rehefa fantatrao izany dia ho hitanao fa hafa ny fandehan'ny fiainanao. Ny antony havelomanao mba efa nieritreretinao ve hoy ianao hoe ny antony havelomako, ny aloha ny antony havelomako dia ho an'ny zanako hoe hamelona ny zanako, mitady vola hihinan-kanina, mampianatra ny zanako aho, ny ahasambatra anay mivady sy ny fianakaviako, izany ny antony havelomako. Tsara izany fa tsy ampy. Ary tokony ataonao tokoa izany. Fa hoy ao tery ambony hoe noforonina ho an'Andriamanitra ianao. Mandra-pahafantatra marina ny antony havelomanao dia iodikodina sy andehandeha foana ianao etsy sy eroa fa tsy hahita fitsaharana. Tsy hahatsapa izany hoe fahasambarana na fiadanana izany ianao. Hiala eto amin'izao tontolo izao Jesosy Tompo. Nametraka testamenta izy. Ny faniriany farany vory teo avokoa ireo mpianatra tamin'izay fotoana izay. Ao amin'ny filazantsarany Jaona 2:12-13. Izao ny tenin'i Jesosy farany. Efa nilazaiko taminareo hoy izy. Izany teny izany dia nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Ny androm-piainana dia hiainanao amin'ny fiadanana amiko. Ary nitohizany hoe aty amin'izao tontolo izao mety ahitanao fahoriana, nefa matokia izaho efa naresy izao tontolo izao. Mivezivezy fanina, tsy misy fiadanana dia mitady hevitra. Rehefa be ny vola dia hiadana, izany eo anatin'ny fonao. Kanjo aloalo izany, toa rano be mahafaka etaeta kanjo aloalo, dia mianjera amin'ny risoriso, amin'ny halatra ambony latabatra. Tsisy zavatra marina, satria mihevitra fa ahazo fifaliana rehefa be vola. Kanjo miafara amin'ny alahelo, diso lalana. Namoronan'Andriamanitra anao araka ny lazaiko tamin'ny voalohany dia ho azy ary hanana fiainana ao aminy sy fiadanana ary handeha amin'ny fahamarinana tahaka azy mandeha marina. Handova azy homeny harena dia ny fahatsarana ho vavolombelona eto an-tany. Tsy ho vitanao izany raha tsy mandray an'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fiainanao ianao. Izy no hanome anao ny fanahiny ka tsy haina ara-nofo izay mitondra ny amin'ny fahafatesana ianao fa ho velona hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Homeko anao ho izy ny fiainana marina sy fiadanana, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Na mandalo zavatsarotra aza ianao dia ao ny fiadanana
ho tsapanao fa eo anilanao izy. Indro zao izy momba anao mandraka riva amin'izay ataonao rehetra, izay alehanao rehetra, eo foana izy. Mitantana ny dianao izy. Ary amin'izany tsy manaiky risoriso izy, tsy manaiky fahalovana izy, fa hamasinana ny azy. Fa hanomeanao hery izy hitenenanao hoe tsia raha misy risoriso na misy fahalovana, satria tsy tompony tenanao ianao fa azy. Koa izay asainy ampanaovina anao no hataonao. Ary zany no atao hoe fahasambarana. Ety ianao tantanany ary miroso ho any amin'ny mandrakizay mamirapiratra ny dianao. Dia hoy izy aminao rehefa mitantana ny tananao izy, aza manahy aza matahotra, matokia, minoa fa izaho ihany ity. Izany io Jesosy io. Raha manolo tena ho azy ianao, dia ho fikiriny eo atratrany ary tohanany sy omeny fiadanana. Izany no tsy anekenao ny risoriso, satria irem-piandohana dia miteny hoe maninona ianao no tsy manaiky risoriso. Tsy manaiky risoriso na fahalovananao satria tsara sy masina ilay Andriamanitra izay namorona anao ho azy, ary tsy tia sy manaiky izany risoriso izany izy. Ka noho izany ary mahereza ianao, mijoroa miaraka aminao le mahery izay efa nandresy izao tontolo izao, ary mampandresy ianao. Vavolombelony Jesosy ianao amin'ny fahadiovana, amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana. Dia tanteraka aminao le teniny manao hoe katsaho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Izay no katsahanao, dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Tena manome anao ny zavatra rehetra ne izy, fa amin'ny fahamarinana, amin'ny fahadiovana, satria azy ianao. Ivavaka izy. Misaotra raha io fa anao izahay. Ianao le namorona sy nahatoy izao anay. Tehirizo amin'ny fahadiovanao izay rehetra nanapa-kevitra fa tsy hanao risoriso, tsy ho tian'ny fahalotom-piainana, fa manala baraka anao izany, fa te handeha araky ny fahasoavanao. Amin'ny anaranao Jesosy anao angatahana izany. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ho abolana 720, andiny 720. Tsy adidiko izao samy rery, fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tantsika ny tompo, mitady mpiara-miasa izy. ATV no ny chaîne fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana, tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.